eo amin'ny vaovao ny toetry ny andro kosa indray dia mbola mitony rotsakorana any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny androany ary mbola aritra roa andro izany mila mitandrina araka izany ireo mponina any antoerana mety fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany mbola mangatsitsikahatra kosa ny eto avovoantany dia ro jerentsika indray ny sary makasika izay toetry ny andro izay mbola mipetraka hatrany ny filazana loza any amin'ny tapany avaratry ny nosy mbola itoy ny rotsakorana mahery vaika ao amin'ny faritry Boeny, faritry Betsiboka, faritry Sofia ary ny distrikany Besalampy ao anatin'ny roa andro. Hikisaka any amin'ny faritry Diana sy faritra Laotra Mangoro izany. Noho ilay depression izay miforona ao atsinanan'ny Komoro no miteraka orana eto amintsika izay mety hiditra ny tanety androany alina ao Mahajanga. Ho an'ity androany ity zany rano prévision anay maximum na forte pluie zany faritry Boeny indrindra ny tena voakasika izay dia ny vigilance moa mandeha foana efa systématique amin'izao mino fa efa zatra ihany koa ny olona mandray ny vigilance dia manaraka ny prescription izay tokony raisina manaraka an'izay ao anatin'le vigilance raha ny quantité ny orana andrasana androany zany dia tsy azo écartena mihitsy ny resaka risque na inondation na fiakarana renirano zany dia ny ao anatin'izay koa zany entamina foana zany mponina sy ny autorité locale anaramaso tsy tapaka ny fivoaran'ny renirano amin'ny faritra avaratra io. Ny voakasika ny vigilance resako teo zany dia mifaritra Boeny ny faritra Betsiboka mahazo ihany koa ny distrikany Besalampy dia ny faritra Sofia. Faritra Sofia raha tsy hoadinitsika fa voaingana kely ny voakasiky ny épisode forte pluie na ZCT dia mety mbola ho ratsiratsy zany ny situation raha zao orana andrasantsika zao no tanteraka. Ny antony io zavatra io ZCT fa ao anatin'le ZCT zany misy dépression izay arahanay maso miaraka amin'izy io atsinanan'ny Komoro misy azy raha ny prévision aloha zany tsy azo hery izy hiditra an-tanety zany izy io amin'ny androany alina ao amin'ny distrikany Mahajanga faharoa dia izy no mitondra n'ilay orambe. Mitsoka malefaka kosa ny alizay eto afovoantany ary mety hisy orana androany. Ny eto afovoantany aloha zany araka ilay resako teo tokony miandrandra orana kely zany moins kely zany tsika androany satria vokatry io orambe ao avaratra io dia tokony misy andiandraona zany mba mikisaka mankaty amintsika mitondra na dia orana kely ary fa ny aty amintsika zany tena anjakan'ny alizé aloha amin'izao dia zavatra azo lazaina hoe exceptionnel ihany satria raha ny alizé amin'ny atroka avaratra tsy tokony dia mahazo hery loatra fa vokatry ny fisina dépression maromaro any amin'ny océan Indien sy le ato avaratry Madagasikara dia somary accéléré ny rivotra avy any antsinanana zany miteraka ny andro mangatsitsika iainantsika amin'izao. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ao anatin'ny 3 andro manaraka.